Ny fanabeazana mpianatra sy mpanabe maro avy amin'ny sekoly tsy miankina sy miankina amin'ny fanjakana no mandray anjara ao anatin'ilay hetsika fanetana magnamba matetika asa antsoina hoe route pour ta sécurité 2016 na ny hetsika isoroana ny loza letina azo ny ankizy mpianatra rehefa hamonjy ny toeram-pianarana na ary ny mpiara-monina antoka miarany sana tao anatin'ny fametrahana izany. Nahatratra amin'ny folisan'olona ny fandro mpianatra hiaran'ny loza eny an-dalana eto Madagasikara araka ny tarimarika azo avy amin'ny tompony andraikitra ao anivon'ny ministéran'ny fanabeazam-pirenena. Ho fisinan'ny loza izay mety azo ireo ankizy mpianatra rehefa monjy na mivoaka ny toeram-pianarana tokoa dia misy ny hetsika fanetana amin'ny alalan'ny tetikasa en route pour ta sécurité 2016 izay fandrempoana nify totaly Madagasikara sy rehefa rapidement aminy dia ministéran'ny fanabeazam-pirenena ny OMS ary ny fikambanana ABCD. Misy ny antsoina hoe cube sécurité totale na fitaovana raha-pianabeazana ahitana kahie, crayon de couleur, autocollant mamerina jiro ary mari-pakasitrahana ho an'ny ankizy. Ahitana ihany koa takela-by famplazana sy hisaritsarina lalana ahafahana mampita amin'ny ankizy ny tontolon'ny fifamoivoizana, ahafahana manamafy ny fanazavana omenandreo mpianatra ihany koa. Misy zany direction ministère fa les supports zany tiaby izay zany milazana fa be niezaka momba an'io na civisme momba ny sécurité ministère direction zany police fa amerina ilay any misorana totaloha le fisiny le fitaovana zay anampina ahafahana izy. Mpianatra misy Rayala sy mpanabe telonjato avy amina sekoly mpanjakana misa 3 tsy miankina 4 ary ONG ray no entanina momba ny lozam-pifamoivoizana ao anatin'ity tetikasa en route pour ta sécurité 2016 ty.